Viteo mihitsy indrindra amin'izao andro farany zao satria mandrovo tsisa tany amin'izao andro farany zao. Ahoana ny ampitenanao. Zany ane mahatonga andregny ohatra hoe zanakanao mba zaza endry any fa tampoka teo bevoka satria anao tsy niambiny. Mila mivavaka ho an'ny zanakanao ianao. Mila mivavaka ho an'ny vadinao ianao. Mila mivavaka ho an'ny fidiram-bolanao fa tsy hoe rehefa miasa dia miasa fotsiny. Tena mivavaka hoe potehiko zay fanahy ratsy tady ataky ny asan'ny vadiko. Ambarako fa tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Devoir atsika tsiraikiraiky zany. Ary tadio fa zay zavatra tsy hoentinao ambavaka dia anagnany devoly accès. Zay zavatra tsy hoentinao ambavaka dia anagnany devoly accès. Anao ve mba fa nivavaka ho an'ny sipanao? Hitanao izy rehefa izy anao hoe saigny moka da sarotro nino. Magnoroka foana zany anonao aminanjy. Nandesigna ambavaka regny. Ny fahasalamanao mila hoentinao ambavaka. Ary ny fotoana fiambenana dia amin'ny alina. Satria igny devoly no mirongaronga magnatitra raha tsy manjary. Mitondra korontana amina mpivady. Mitondra problème agny amin'ny toeram-piasana. Ary indrindra ny fanan'ny fahafatesana dia andro alina ny tegna miataky. Vitsy kely rehefa gn'olo maty andro atoandro zany. Vitsy ampitsaigna amin'ny ratsan-tagnana hoe maty andro atoandro. Fa presque amin'ny alina daholo mahafaty olona. Maty masoandro daholo. Maheno anavy ianao hoe eo ianao mila miambina. Tainy Jesosy ane ianao. Oza hoe tainy Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Mila miova ianao manomboka zao mba hivavaka amin'ny alina fa tsy matory fotsiny. Mila miova. Raha pasteur David ny pasteur anao mila mivavaka amin'ny alina ianao. Amen. Zany ane mahatonga andregny tanao vorogna ampiasain'ny devoly dia vorondolo. Mpamosavy matetika mampiasa vorondolo. Regny tsy mampiasa goaikana, mampiasa finengo fa vorondolo ny ampiasainy. Izy regny matetika mitondra ny fanahy fahafatesana. Ry agoga sy magoga agnaty vorondolo zareo miafina. Possible koa mety piso mahintigna regny. Misy piso mainty be matetika tsy hainao hoe avy aiza fa igny izy mandalo aminao. Mila vavaka ianao amin'regny. Dana remarque eo raha vao lakoro misy anao zay misy an'iregny piso miragnognona regny fogna tsy mba manignefa fa izy kany misy esprit mauvais eo. Mila hoentina ambavaka. Ny sasany misy alika mitomany fogna an-dakoro, ny sakalina fa tsy mba hoe nisy fotoagna. Mila hoentinao ambavaka ny quartier misy anao. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Matetika misy piso mipipi. Misy piso mikaka. Aloha mba atao karakaran'izay mba afahafaregnesana ananjy. Bika zany koa nataoko mangery efa misy ny ondroka dia. Tsy dignitsika mo karakao mare. Misy piso magnano raha tsy manjary magnan'izay. Dia avy eo lasa. Dia ndala remarque fa tsy piso ny tariminao. Tsy piso nare an-dakoro fa nikakata an-dakoronao. Dia ndala jereva preny igny acte nataony igny lasa misy raha hafa fiainanao. Atsika ho indraindray diso variana loatra. Everitsika fa hoe mandeha gona ty fiainany ty. Everinao fa kibotage tika rehefa misy gazoala dia efa mirifatra. Tainy tompo ianao. Mila miambina, mila misy zavatra fantanao makasika fiainanao. Ianao nga mety tsara fanahy, fa tsy ny olona rehetra ny tsara fanahy ohatra anao. Ianao nga mety milamy, ohatr'izay. Fa tsy ny olona rehetra no ohatr'izay, no milamy. Tainy Jesosy ianao. Atsika ve zany, ary tsy misoratra amin'ny andrina eto ny olona ratsy fanahy, tsy misoratra eto. Ary efa imbetsaka tsy indray mandeha tsy indroa no nilazako anao fa ny olona afaka mamosavy anao dia olona akaiky anao ihany. Raha olona tsy mahafantatra anao tsy afaka magnisy ratsy anao. Sarotra be na andeha hiatakena anao raha olona avy agny Dego, Mazenga, Sainte Marie agny andeha hiataky anao Tamatave ety. Fa namanao akaiky ihany no afaka milivre anao. Naman'i Jesosy akaiky azy ihany no afaka milivre anazy tsy izy fa i Jodasy. Ny rahalahin'i Josefa ihany no afaka nivarotra azy tsy izy fa ireo ry Manase tsy haiko ry Job daholo zare. Ny rahalahiny Abela ihany namona anazy tsy izy fa i Kaina. Tainy tompony ianao. Donc ianao raha tsy miambina ianao, eo anao e.
tadio nefa faravoampy vavaky ianao, misy sokatry masom-pananao io. Voalohany indrindra aloha lasa manana ide, men'Andriamanitra hevitra, satria lasa mifandray am'le divinité. Zonao izy, lasa manana ide ny raha marobe anao tokony atao. Tsy dindery zany ny olo ampivavaka rehefa, tsy bado, tsy badraodra, mahazo ny raha olo ampivavaka. Satria itenenan'Andriamanitra. Plisy an'ireo fampianarana azonao eto, nampinao fiainam-bavaka, za milaza aminao fa pastera zany verezinao lavitra tsy ho ela. Amen. Pastera tsy za. Aloha zava-tsara koraha. Tainy tompony ianao. Za boko tsy mahay kresinao za mivolagna aminao inefitra zany mbola tsy jiaby. Mbola misy hafa. Satria ny vrai général manana combat vaovao fo. Azonao? Aza mba miady amina général. Ya, ny vrai général mbola manana combat fomba fiady amandrivony mbola tsy nasehony ianao. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Amen. Au Psalm 91, 5-6. Salamo faraiky amby sivifolo. Ny andininy fadimy ka hatramin'ny faheniny. Psalm 91, 5-6. Izy ny Baiboly hoe, ny anaran'i Jesosy, tsy atahatra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovona. Rehefa miresaka alina, aizina izy eto. Ireo zany, ny fotoana fiatakena tahatra agnatin'olo araiky dia izy matory amin'ny alina iny. Rehefa ngefa raha vao misy zavatra mampitebiteby anao, amin'ny alina izy ny tena gravy. Zay mahatonga ny olona sasany tsy mahita tory rehefa alina ny andro. Tafietritra zavatra negativa be. Ny za tantoandro iny karaha nangororo ely tango sembo zany atao hoe tension zany. Tsy fa vavako karaha nanga raha saky sinerina zay hoe za igny ataorako sao dia tratrany AVC. Za igny sao dia tonga dia amin'ny alina matetiky raha regny mipetraka ao. Zay izy efa hitan'ny Baiboly io. Orooro noho ny alina. Ka ny fitaovana ampiasain'ny devoly dia tahotra. Amin'ny lera karakory izy mampatahotra amin'ny andro alina. Resako anao teto ny mpivarotena, reo matetika dia amin'ny alina no hita. Ny mpivarotena mavita mijanona amin'ny toerana maizina à 2 heures du matin. Nefa ho zata aminao teo ny olona sarotahotra indrindra dia ny vehivavy. Devoly manko rehefa eto ambony tany dia mitady olona hipetrahana. Ary reo olona manaiky hipetrahany mamindra koa. Na lehilahy io na viavy. Raha lehilahy misy devoly zany no nangoroka anao. Itadizany raha nivon'ny devoly no aninao. Hay marina kotsiny. Raha fantoko aminao rehefa manova délivrance fofo. Maro koa ny raha mifindra aminao io. Satria sasany moka zay ba pasteur tsy niaraka fa nangoroka vao raha nivon'ny devoly tompoko. Maheno ve le olona akaikinao io ya. Tainy Jesosy ianao. Matetika koa reo olona efa maty. Miherigna aketo izy amin'ny andro alina. Anao manko regny olona namosavin'olo regny, ohatra hoe famosavignany nafatesany. Regny tsy tafiditra agny amin'ny séjour de mort. Zareo ve zany tsy tonga agny zany izy, mbola tsy tonga zany le fotoanany. Sahala amin'iny Jesosy ny samoron'olo mialoha izy, dia namaly andreo olona hoe lazao amin'izany amboolo zany, fa mbola tsy tonga ny fotoanako. Atrio izy ny Baiboly, ny zavatra rehetra ty ambany masoandro dia samy amin'ny fotoanany. Zareo izy. Fa misy zany olona misavin'olo. Zay ny nafaty anazy. Dia igny olona igny nefa zany tsy tafiditra agny amin'ny séjour de mort. Regny le mivadika tromba. Zareo izy. Hoe tromban'ny ranona hono miditra amin'ny ranona. Or le tsy hoe te hiditra fa komandiny zareo mpimasy mpanaody reo. Dia lasa le sensiny olo igny afindra amin'ny ranona. Presque regny artiste mpanompo sampy regny mividy lazan'olo. Lazan'olo maty, igny alainy. Dia lasa malaza izy tsy quelques années, sy ny sisa. Dia aveo tsy malaza tsony. Nalina remarquenao fa misy artiste nalaza be, aloha tsy tongontsika agnarany. Androke izy nandeha aiza.
Azonareo le izy ohatran'izay. Dia ndana remarque koa anao raha mandeha hoan'ilay mpandeha boîte de nuit fa misy fotoana ny boîte de nuit tsy misy olo fa rehefa manomboka amin'ny 12 alina tsy hainao fa feno hipoka. Ary izy feno hipoka io vitsivitsy amin'ireo foana olo fantanao. Ankoatran'ilay olona hainao andavanandro vitsivitsy fa ny ankamaroany ohatran'olo tsy fantsika raha misy tovolahy tovovavy tonga dia amin'ilay ilavanao ananjy daholo. Ary tsy miavo. Maheno ve nareo e? Tana remarque fa ny femme facile, ny fille facile, homme facile. Misy raha miafina aminanjy eo. Satria possible anao amin'ny andavanandro mampitangitangatrika amina gogna mingy. Tsy ahoan'ny gogna re. Fa dia rehefa anao ndraiky anao nandeha boîte tarinao nahazo gogna farany tena aminanjy. Ozy anao venika naniny anjy eo, nefa tsy fantanao raha nafinadire taminao. Maheno ve nareo e? Zany any ry afaka mahatonga an'ireny olona tsy ampoizinao ivavahana tonga misy devoly be regny. Io mety tsy nandeha tamina tromba. Io tsara nandeha nagnanakory nandeha piskidy fa nisy lehilahy tsy fantany niarahany. Dia igny namindra le quelque chose taminazy tao. Tompony hitahinao. Ary ndana remarque tongava saina anao vehivavy na lehilahy ka olo niarahanao ndray mandeha dia ty tsy hitanao tona izy nanagnatsimo na nanavaratry. Iraky devoly i-transmettre zavatra tsy nanjary taminao. Anao lefa mbola mankafy. Ia, eo viagna ndraiky. Anao indraiky igny tsy nagnandroiky. Izy magnano sarimimoiky. Tompony amindra fomonao. Dia mba mitandrema ry avandray. Za mivolagna aminao zany mitandrema e. Fa izy ko anao voafaty. Sarotra aminao mivaha amin'io. Zany zavatra zany nefa tsy natao ampatahotra atsika. Fa natao mba hiambena atsika. Ary raha tegna miambina ianao tsy manana ninina aminao zany Satana. Tsy manana accès aminao izy. Fa ny accès hoa nisy fotoana nampianarako atsika le karazana varavarana amina vatana. Maso, vava, orona, tadigny, tagnana, tongotry, sexe, foety. Sy ny sisa tsy tongony. Accès idiran'ny devoly regny. Ambeny tsara, masonao ambeny. Natoroko atsika teto tamin'ny alahady fomba fiambenagny maso io. Efa niresako anao fomba fiambenagna vava, sofina, sy ny sisa. Tainy Jesosy ianao. Dia ao koa ndao devoly avy noroagna tagnatina vatagna, mandeha mitady toerana hipetrahana izy rehefa alina ny andro. Ohatran'izao tsika avy nanao délivrance teto, dia lasa regny fanahy regny. Tsy mahasahy mipoipoitra eo regny, fa amin'ny andro alina regny mitady toerana andeha hipetrahana. Dia izay le ilagna fiambena. Azadigno ny mivavaka rehefa alina ny andro. Iny tompo ianao. Ary misy olona, karazan'olona, tsy tiany ndraiky le olo normal, olo mahola ndraiky tiany araha. Fa naratsy izy regny. Miaraka amin'olo adala. Anao tsara nahita olo mahola bikibo? Yang tanina kaiky anao zovina bikibo izy regny hoe. Tsara nisy olo mahola miaraka amin'olo mahola. Fa matetika olo manam-pagnahy, izy mahabikibo olo mahola regny. Olo mahola zany koa rehefa mahola mbona raha jiaby. Iny Jesosy anianao. Ny sasany mihinana sy misotro maloto, misy olo karan'izany. Raha maloto iny hoaniny. Ary misy mampikarama mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, mampihinana maloto olo. Iny Jesosy ianao. Ary zavatra miexista zany zavatra resako anao zany. Ka ny olona misy fanahy manambady no tegna victime amin'ny resaka karazana pouvoir de la nuit. Rehefa moa regny olo manao firesana raha nofo amin'olo regny, fa isaky ny matory izy mitratran'le izy. Sasany vao mikipy masony dia efa miala avakany karana iny. Vao mikipy masony dia efa tsy maintsy misy raha hafahafa eo. Raha vao anao zany misy zavatra ohatran'ireny aza ankafiziny fa roay. Andeso aty tao délivrance. Fa izy regny tompoko, indray mandeha indroa mety normal ny fiainanao. Fa kelikely eo isy zavatra hafahafa hitranga. Ka raha tsy délivrenao io, lasa manimba anao. Ingany mba tsy ho simba ianao amin'ny anaran'i Jesosy.
Zany mahatonga ny olona ratsy tsy afara. Lasa potika fiainany, afakasa, sarabady, satria magnonofo manambady izy. Vadiny nefa miara-matory aminazy eo. Mahita lehilahy hafa ndraiky izy miara-matory aminazy. Mahita vehivavy hafa ndraiky izy miara-matory aminazy. Ary nendray nafetseny devoly, tareny vadinao mihitsy no alainy sary. Dito tsy nampagnino anao zany le izy satria mbola make John ihany no make John. Azonao ve zany? Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Engany mba ho afaky ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Io zany revana ny fiasan'ny fanahy ratsy amin'ny alina. Ary mijaly ny olona voafatotry ny fanahy ny aizany. Ao marika toko 5:5 misy an'izay. Marika 5:5. Tainy Jesosy ianao a. Ka reo fanahy ratsy reo a partir ny minuit ny fotoana fiataken'olona. Dia igny ianao no tokony mba manao réveil. Manomboka minuit ianao asivolerana vavaka. Fanzarako anao teto no nameko tsosikevitra ianao hoe manomboka minuit jusqu'à 3h du matin asivo réveil téléphone-nao. Mifoaza matetika agnatin'ireo. Dia rehefa taitra anao tonga dia mivavaha. Tsy mampanina asivo listana vavaka mihitsy ny fahasalamanao, ny vadinao, ny asanao, ny tseky ny hoavinao, ny arabolanao, ataova agnaty lista. Dia isaky ny taitra anao, reo no entinao mbavaka. Raha anao mbola lodilodina torimaso io moa kitadidy ino edy varanao mandry anao. Fa raha mba manana lista na vavaka anao nosoratanao, possible anao avita hivavaka tsara. Alléluia. Iny tompo ianao hoe za naeno témoignage na satanisme niova fo, fa izy regny no matetika mijanona ao anatina salle de bain mandritry ny alina. Amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 ireo mijanona agnatina salle de bain. Matory agnatina salle de bain. Dia ino ny témoignage zay ramose zay? Idignany ran'akoho ny agnatin'ny salle de bain. Dia agnatin'igny rà igny izy matory. Agnatina rà. Ino ny ataony? Mampitombo le pouvoir satanika ao anatiny. Atsika kristiana matory foagna tsisy raha mba ataotsika. Manomboka androany, raha te ahery ara-panahy ianao mivavaha amin'ny andro alina. Raha tsy tianao azo anao tsony fa tiantoka lava isaky mivarotra io, mivavaha amin'ny andro alina. Raha tsy tianao rava ny fiainanao, mivavaha amin'ny andro alina. Fa be torimaso. Ny anahy dada maren'alina na amin'ny fito sasany. Maren'alina maro agnaran'izany. Tegna mba atoroko anao ataovy amin'ny andro alina. Nomeko anao mihitsy teo amin'ny 12 alina jusqu'à amin'ny 3 mandraigny. Dia mba amin'ireo anao mba mifoaza. Raha afaka mifo matetika, mifoaza matetika. Tsy voatery vita vavaka lava be anao fa mila mifantoka fotsiny. Même pas 2 minutes, 5 minutes. Efa zava-dehibe zany. Amen na sa tsy amen. Tainy tompony ianao hoe Alléluia. Alléluia. Ary nisy fotoana nanatoroko anao an'izany, ianao marina magnino. Tout ami peut être un potentiel futur ennemi. Ny ami rehetrarehetra, ny namagna rehetrarehetra, ireo ihany no lasa fahavalinao ndray andro. Zay natoroko atsika tamin'ny alahady hoe tout grand homme n'ont pas beaucoup d'amis. Anao nefa ny maro nama. Namanao Suzette. Namanao Zapady le valika karaha Suzette. Namanao daholo zao olona rehetrarehetra zao. Ireo mipetapetaka aminao daholo, tsy mahafantatra programanao reo. Hatramin'ny tany andehananao jiaby hainy olo reo. Ero vao miraika amby folo, igny zay tsy maintsy bazary be igny. 11h andro, agny. Zay riva mitotranao, agny tokotranao. Driva fantana. Iny Jesosy tenenao, arengany manomboka androany, iambina amin'izay ianao, ny tompo anomenao hery avita hivavaka amin'ny andro alina. Ary mitsodrano tsy rava itsony ny fiainanao, fa hery ao anaty vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Alléluia. Amen. Ny confiance manko ry havagna, c'est une mérite. La confiance, c'est une mérite. Fa tsy olona mila na mangataka dia omenao daholo. Mérite io. Zay ny confiance. Zavatra mendrika. Ity olona ty mendrika atokisana. Fa tsy hoe ity olona ty mangataka atokisana dia atokisana.
hoe ty atokisana dia atokisa. Mérite ny confiance. Tainy tompony ianao. Jesosy tao rehefa hifidy ny mpianatra dia nila ny vavaka. Nefa mbola namadika ihany Jodasy. Mivavaha rehefa hifidy, mivavaha rehefa ohatra hoe anambady ianao mivavaha. Anangatrano anao mivavaha. Ary amin'ny andro alina mivavaka. Amen. Anangana aktivité anao mivavaha amin'ny andro alina. Satria amin'igny andro alina igny rehefa fantany devoly fa anangana varotra anao maraigny, amin'igny andro alina igny izy mamafy ratsy manjary. Ingany mba hisokatra ny masom-pananao. Alleluia. Tsy haiko raha mba nivakinao ny tantaran'ilay vehivavy anankiroa niady zaza tao anatin'ny Baiboly tao tamin'ny andron'ny Solomon. Fa tamin'ny andro alina nangalaran'ilay vehivavy ny zanak'ilay anankiray. Satria natory izy. Amin'ny andro alina zany fotoagna fangalaran'ny devoly ry havana. Amin'ny andro alina. Amin'ny andro alina izy mangalatra ny anjara voatendrinao. Amin'ny andro alina izy mangalatra sansinao. Dia gaga ianao fa taty afara sisy raha nanjara tsony fiainagnanao satria nisy nangalatra tamin'ny andro alina. Ka isika omeny tompo mpampianatra tsara ianao eto. Ankatoavo izay mba lazaiko anao. Aza lozanga matory fotsiny amin'ny alina fa mivavaha ianao. Oza hoe mivavaha ianao. Tereo ny tegnanao manomboka izao mba hiampina anaty vavaka amin'ny andro alina. Alleluia. Amen. Tainy Jesosy ianao hoe faites attention. Aza varimbarina fotsiny fa miambena. Tainy tompony antsika rehetrarehetra. Nioatra be ny lerantsika. Tsy tiako anao rava alina amin'ny andro alina. Efa izy aby koragnina za. Fa dia minao fa tafapita taminao aloha ny afatra androany mila miambagna rehefa amin'ny alina. Tsy natao atorinao fotsiny ny andro alina fa mba ataovy mba hivavahana. Ametrahanao fiainanao am-pelantagnan'Andriamanitra. Ametrahanao noavinao am-pelantagnan'Andriamanitra. Ny asanao, ny zanakanao, ny fahasalamanao, zay rehetra mombanao. Asivo lista ho ataovy amina kahier. Ho inadolo ny zavatra important tokony hoentina ambavaka, soraty, dia ataovy ambody fandregnanao eo. Dia rehefa voatetranao dia efa raikitsanao zany mamaky an'igny tompo, mivavaka ho an'ny kozinina koa, zay marary. Oka tompo mba ho isy fiarovana izy amin'ny tiala ty, tsy ho faty izy fa ho velona. Ary miantso ny heriny dia ankapoka andasita anazy. Tsako iza koa, dia fa eo anao zany, dia mafa mahita sujet fogna ianao. Satria tsy aro tadidinao daholo eo. Fa mba soraty. Tain'Andriamanitra ny ianao, hitsangantsika hivavaka. Misaotra tompony amin'ny zany lesona nomenao anay androany zany. Mino somatoky fa tsy misy devoly afaka andravanay intsony manomboka eto. Satria nampianarinao zay mba hiambina amin'ny andro alina. Maro tokoa tompo rehefa valo tsy mankasitraka ny fisinay. Maro ireo olona tsy faliny amin'ny fijoroanay miaraka aminao. Tafiohery tompony mpanomponao tsiraray avy. Mba hijoro mandrakariva. Mba hijoro mandrakizay miaraka amin'ny fanatrehanao. Ary mandray ny hery fahefana. Ninona karazana fanapamangy amin'ny alina amin'reto zanako reto. Roako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonoloko ny herin'ny ran'i Jesosy anadio. Andrasanao tsy mananakse aminao intsony Satana. Mahatonteny izay laoka ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Miantso fiarovanao ny fiainanao tsy anana ny devoly akse intsony ny fiainanao. Tsy anana ny devoly akse intsony ny fahasalamanao. Tsy mananakse amin'ny ara-pitiavanao intsony Satana. Tsy mananakse amin'ny ara-bolanao Satana. Ambarako fa mandresy ianao. Ambarako fa mivoaka mpandresy ianao. Seleko amin'ny rano Jesosy sa ny vavaka izany. Ary tsy manan-kelitra manam-pahefana aminao Satana. Ambarako fa manomboka tahina amin'izay ianao. Misokatra anao varavaran'ny famatsina avy any an-danitra. Varavaran'ny fahitampity. Varavaran'ny fitahina ara-bola. Oka hitoetra amin'ny fiainanao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Isika rehetra ara-manao Amen. Afaka mahazo toerana vetivety ianao. Alleluia. Tain'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Fiadanan'ny tompo aminao. Asa digno amin'ny alakamisy zao fa manana vahiny tsika. Mahatonga avy eto anao amin'ny alakamisy. Dia amin'ny alahady mba manasa anao za amin'ny alahady mba hitondra sujet de prière. Oviana hoe soratanao le izy zany, soratanao.
Ya, soraty le izy fa anao défi tsika mandrapatapy ty taona ty de amin'ny alahady le izy raha ho afaka manao premier kilte hoentinao miaraka aminao deuxième kilte hoentinao de amin'ny alahady après midi izy a ho potetsika mihitsy zay fanahy manakana zay. Amen. Mba soraty deny zao zany soraty agnaty cahier zavatra mba tianao fanamby mandrapatonga ny farany taona ataovy titre mihitsy reto mba fanambiko reto zavatra mba tiako hitranga mandrapifarangany ty taona ty. Aza mitititsy fa afaka manao zavatra maventy be ianao arakaraky ny angezan'ny fononao mivalibavaka ataony tompo aminao zay mino mba manaova amenina mafy an'izay tompo. Alleluia. Misy vavaka angeza be ho ataoko amin'ny alahady. Amen. Ampianatra anao za amin'ny alahady karazana secret maventy be fa amin'ny alakamisy zao tsika manana vahiny de mba samy mba tonga samy mba mitondra namagna amin'ny asabotsy amin'ny alakamisy azafady toetra zay koa ny zoma. Lakamisy zoma zany a io vahintsika io izara zavatra amitsika eto. Amen. De alahady ndraiky papanareo izara zavatra ho anareo. Tsy henoko tsara le amen. Mbory tsika andray fanatitra resto ny fanatitra ho fa hivavaky tsika. Tompo androany amin'ny vavaka ho andray ny fagnomezana ireny. Jereva manokana tompo ny fony ny fiainany ny hoaviny. Zay rehetra mba iriny fony tompo oka ho tanterahanao. Oka Andriamanitra hoe vadika fanekena amin'ny tontolo ara-panany fanahy. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io nafiraisana, nafiraisana. Izy io nafiraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro. Ny fiangonana izy io nafiraisana amboly madinika. Ainy, marainy mba isaky ny amin'ny ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora marainy. Fitombavaka kosany amin'ny 10 ora sasarivo. Zoma, fitoam-pifadiaka ny ora marainy hatramin'ny 3 ora. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 faharoa. Ny hariva kosa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora alina. Fiangonana izy io nafiraisana. Zato metatra amin'ny taorin'ny coopérative Transexpress amboly madinika. Laharana ifiraisana 034 43 851 33 75 30 48 9. Manaraka tsy asoavy izy io nafiraisana.